saropadio amin'ny toerana manatantara tandrovana mafy ihany koa ny mikasika ny fahasalamana satria tsika fa satria efa tonga eto amin'izao fotoan'izao ny filoham-pirenena mivady ka ho arantsika manontolo izay lanonana izay manganoano miratava mifanatrika balika sy mifakahita faly miarabantsika tonga soa eto amin'ity toerana ity izay anatanterahana ny lanonana fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanarenana ny lapan'ny manjakamiadana sy ny lapan'ny besakana toy izao ny fandaharam-potoanantsika amin'ny ankapobeany atombontsika amin'ny seho an-tsehatra izay nomany ny eo anivo ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny fotoanantsika aorianan'izay dia hotohizantsika amin'ny lahateny ifandimbiasana ary arahy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny lapan'ny besakana sy ny fitsidiana izany irosy ihany koa isika amin'ny fitokanana ny tsangam-bato fahatsiarovana ao amin'ny zaridaina ny manjakamiadana mialohan'ny fitsidiana ny lapa amin'ny ankapobeany moa izany fa ny atsipiriany dia mbola hitantsika eto ihany ankehitriny ary tompo kilasy tompoko vavy dia iroso amin'ny seho an-tsehatra izay nomaniny eo anivony ministera ny serasera sy ny kolotsaina isika ankafizo tompo kilasy tompoko vavy
Sis, Pandresa, Pandresa. Alum Kadwan, Filvani, Sis, Pandresa, Pandresa.
Malaza tompoko vavy ankasitra antsika ny eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nampianoka antsika izay seho atsehatra izay ny lohahevitra hitantsika teo dia ny fiavaozana ny fampitana ary ny firaisan-kina-pirenena dia mbola avondrontsika mitehaka mafy ho fankasitrahana azy ireo. Mitohy hatrany ny fandaharam-potoanantsika mialohan'ny lahateny fandimbiasana dia ndeha isika angatapitahiana miaraka amin'ny tarika Ndrina Ramamonjy anatanteraka hira iray. Saotra tompoko. Nasarotra ny lalana halay tsy asakanay tsy andeha naitsika nalatsa Yesoko tsy mampaninona navesatra ny efanentikio Tuki fona nuna sechikiu Sitaja fireze vatilu Simam pivadi pu Mutsi nuna Tupuo ankini kwamina Fiainaku si zairetra mikasikia Aukiana widantana tianda Nino na anzu Na usaru chatuku Matukiana uaukatsimana Nasarucha ni lalana ale Tia sakana itiande Naitikia na lata Yesuku Timampanina Mavesacha nuefanentikyo Titaichau firezaratilu Simam pivadipu Mutsinuna Tupuo ankini kwamina Nifiainaku si zairecha mikasika Aukiana uitantana tianda Nino na anzu Na usaru chatuku Matukiana uaukatsimana Matukiana uzai Mianjini marina Ufatachaya naufa Simiangacha Tumpu Nyandanda nauzai Mianjini rarini Simanai Nifanai Mananana
fokianao zay miandry ny marina fantatra ianao fa tsy miangatra tompo miandradranao zay miandry ny rariny tsy manay ny fanay manana Mikasika ankianao itantanatsy andà ninona hanjo nasarotra toko matoky anao ao ka tsy andà ninona hanjo nausarucha tuku matukiana ua katsina Topokilasy topoko vavy anomboka ny lahateny fandimbiasana isika koa miangavy ampanajana ny princesse Fenisoa Ralandson Arivola Ratsimamanga ny andrinany Merina mba anomboka izany fandraisam-pitenenana izany. Sotranao zay Andriamanitra fa nomenao ny anjara masoandro ny vahoaka malagasy rehetra. Manaraka izany dia manolotra ny arahabantsika rehetra tsy ho sorisoritako toy ny volo izy ity. Kanefa na izany ary mamela anareo fa misy ny ray aman-dreny nasondrotry ny tany. Andriamanitofilo sy Ramatoavadiny sy ireo rehetra manamboninahitra tonga eto amin'ity toerana ity manolotra ny arahabatompoko tonga soatsika rehetra eto amin'ny lampana Antananarivo. Raha mijeritsika eto dia misaotra anao manokana satria sao tapitra teo zany le fitenenana manome aretina fo anay zahay indrindra taranaka toy le hoe mametra kely no anarenana ny rovo 5 taona lasa tompoko. Zany foana natao ankehitr'io indreto tsika mahita toy ny talim-boangy toizana volamentsika rehetra satria velokasina ny rovana Antananarivo. Zay tompoko ny zavatra tsapeto amin'izao fotoana izao.
gaga ihany isika fantatra any amin'ny mponiny tsairay ihany manao hoe fa azovy loatra io raha matoy io mamela tompoko mba hiteny kely momba ampanetretena tanteraka osabozy zay hoe ohatran'lahy ihany za azafady tompoko ohatrantsika rehetra ihany fa zao hoe teraka tao anatiny fianakaviana zay ho resahako foy amintsika eto ny printre Tsimamanga ilay nitifirina tamin'ny 15 volana oktobra dia izay anadandreny ny razafin-drahety na Ranavalona fahatelo vadiny princesse Razafindrazaka izay zaza natsangany Ranavalona faharoa atao hoe Ramoma no niteraka ny docteur Prince Rafaralara Tsimamanga zay Raibeko niteraka mahatsiaro an'le reny koa fa tamin'ny 14 Jolay lasa teo izy raha nangataka izahay tamin'ny ministèren'ny kolotsaina andalo eto ny trano vorona satria ny ambo izy dia nanaiky tokoa ny ministera maneo zany tompoko fa makatoa ny sotoavina ny fitondram-panjakana ankehitrio ary tsaroana eto ihany koa fa tamin'ny fotoan'androny rehefa miresaka an'le reny koa zay atao hoe Ramomarso zay dia misy fihetseham-po ihany eto satria izy no nandray ny taolam-balon'ny Ranavalona fahatelo zay tantony moa zany no heviny satria cousin Germain ny dalany sy ny Ranavalona fahatelo satria ny raindry zareo moa dia sesitany tany andafy tamin'izany fotoana izany dia eto mahatsiaro satria Andriamatoa Filoha misaotra anao tonga anao teto an-tanindrazana amin'ny fomba ampifaliana tokoa anay taranaka ny tantarom-piandriana ny Ranavalona mpanjaka makasitraka tompoko mbola maro Andriamatoa Filoha ireo adidy miandry amin'izany rehetra izany fa manana izahay manana anao ary matokisa ianao anay eto izay ary eo foana izahay tonga eto tsika rehetra samy nahatsikaritra velona ny asana ary indrindraindrindra hitantaratra ny fampiraisam-pirenena ny hira nataontsika teo ny zavatra rehetra eto ary ny anadahako rehetra dia indreo izy ireo mety ve tompoko raha mba mitsangana eny am-pitoerana ireo anadahako avy any amin'ny faritra ireo aneo ny fisaorana hiaraka amiko sy ny fankasitrahana anao Andriamatoa Filoha eny ary manasanareo ampanjaka amin'ny faritra mba hitsangantsika satria nidinikytsika mahay milohan'izao fotoana izao tsy vitan'izay ihany Andriamatoa Filoha fa be ny resaka kanefa hitapoko hitam-pirenena eto fa indreto ny fiandrianana eto imerina ihany koa dia vorolanina mangataka anareo anadahako ihany koa atompoko raha azo atao mba hitsangana ihany koa azo lazaina fa solo tena vitsy izay ny eto fa dia maneho ny fisaorana fankatelemana anao sy ireo mpiara-miasa rehetra aminao amin'izao zavatra tsara tsy sanatria navela ho vovoka teto fotsiny ny rovana Antananarivo fa nataonao toy izao eto dia ilaza ny
teny nataon'ireo anadahako ampanjaka toy ny hoe mba tsy diony izy tompoko fa santatra ny rovana Antananarivo fa mangataka izy mba hoaniko tsika tompoko. Ity indray dia satria eo ianao dia manokana be ny daraibeko tamin'ny firina dia natety fomba raha dia nalatsatra izy ary tamin'izany fotoana izany dia tsy nitambatra ny taolam-baliny fa nisy lasa zany ny lohany fa ny vatany eto amintsika zay no tsy nampidirana azy any Ambohipiara fa natao any Ambohidrapeto izy. Mino afa tafiditra ao anatin'ny fampirarahana zay inona efa manavanana anao zany Andriamatoa ka dia ny fianakaviana manontolo no mangataka an'izay aminao ampanetretena tokoa tompoko. Raha ny fihetseham-po no atao eto dia tsy ho tapitra mihitsy ka mipetrakantsika fa amarana ny teny koa mamela na dia olon-tsotra ihany ary mba hitsodrano anao Andriamatoa ary eo alasana ho ambin'ny zava-manasatra ny ainao oriarian'ny firenena malagasy ary okare tompoko mba hitsahatra hatreo ny fampiadiana eto amin'ity firenentsika ity malagasy. Ankasitrahantsika indrindra Princesse Fensora Lanson Arivola Ratsimamanga izay nanatanteraka ny anjara fitenenana ny tatony toizatady ary ny teny toizateny tompoko koa miangavy ampanajana ny Andrina Christian Razafindrava mba anoy ny lahateny. Andriamanitra Andriananary loloa avy natapony loha no isaorana sy diaraina ary angataha-pitahiana sy fiarovana. Andriamatoa filoham-pirenena mivady miariary toy ny tafika andrefa-tanàna fa voarina ny rava ka tavaverina amin'ny lohan'ny indray ny vakoka efa may tsy lasa lavenina miaraka tamin'ny hafa akory ny ampo-po mahaizatsika sy ny fitiava-tanindrazana fa vao maika miretareta indray 5 taona ty aoriana. Ianareo ny vinahitana sy angady nananana an'izany akasitrahana ny asa mampandroso akasitrahana ny fandraisana andraikitra izay mendry-pidiarana makasitraka makatelina Andriamatoa filoha ary mirary koa raha mirary ho anao sy ny ankohonanao ny soa sy ny tsara rehetra ho ambiny zava-manasatra ny ary tsy hisaraka amin'ny sambatra sy ny mananjara. Ianareo manam-pahefana sy olo-manakaja sivily sy miaramila manatrika eto tompoko lahy sy tompoko vavy miaina ny ankehitriny sika mibanjana ny ho avy nefa mahatsiama mandrakarivan'ny lasa sy ny tantara satria tsy mivoaka avy amin'ny tsy misy isika fa manapototra ny poirana. Raha mijoro eto ny tenanay filohany teraka andre tompokondrina ka no tendrena hitondra ny teny
dia efa zaka sy riba napetraka tamin'ny taranaka faramandimby fa andraikitray ny mitondra ny teny rehefa makasika ny tena sy ny vakoka momba ny Andriamanjaka. Ary na tsy hita maso azy izy ireo dia mitoeteto ny anitra napetrana. Tonga eto izahay manotrona sy maneho ny fihavanana malagasy ny amin'ny fanokanana sy amin'ny fahafitanany lapam-piasakana sy manjaka miadana. Tsy mora no nanatanterahana an'izany, fantatra izany. Ny madilana ho tetenina foana. Ka ny anjaranay dia ny manetana no amin'ny fitiavana ny maha-izy atsika, ny vakoka sy ny tantara ary ny firaisan-kinantsika rehetra tsy hankanafaka. Andriamatoa filoham-pirenena, araky ny teny ny anabaviko teo, misy foana ny tsy mankasitraka, misy ny malahelo. Tsy voatery noho ny resaka politika foana koa nefa izy ireny, fa noho ny fahasarotam-piaro, ny fahalalana ny fomba sy ny torohay izay mahatonga azy ireny mipetraka mangina, ary havan'izy ireny. Raha misy madilana dia teny retoboka, raha misy maratra sy trano retoboka. Fa isika rehetra izao dia samyka zanaky ty tany ity ary mijery sy mbola hijery atsika ny taranaka ankehitriny sy ny manaraka. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy zanaky-kiala hafa akory andrina. Manana fahalalana ihany izahay. Nataon'ireo ray aman-dreny tatsoroka taminay amin'ny resaka mahakasika ny firenena iombonana sy ny vakoka. Koa inonay fa ifanatona sy ifanometanana mandrakariva isika. Indrindra raha mahakasika ny entin-drazana, ny anitra ny entin-drazana, fa izay tsy mahisy bika hono mahay fatrambary. Mirary ny soa sy ny tsara ampitombo asana atsika araky ny andraikitra sy ny zaka ijorotsika avy ane isika. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy. Ankasitrahantsika ny Andriana Christian Razafin-Dravà tamin'izay lahateny izay. Tompoko lahy sy tompoko vavy, fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanarenana ny lapan'ny Manjakamiadana sy ny lapan'ny Besakana moa no antondiantsika eto ankehitriny. Koa ny monina moronala hono mahita mahitsokapaina, ny moron-drano mahita marivo iroboana, eo ny ministra izay manandrify izany nao ampanajana ramatoa minisitra tenenana. Andriamatoa filohan'ny Repoblika sy Ramatoa vatiny, Andriamatoa gouvernement sy Ramatoa vatiny, Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena, Andriamatoa filohan'ny fitsarana avy, isika solotena ny androm-panjakatra izay manatrika eto, isika namako mpiambana ao anatin'ny monta, isika olo manakatra izay nasaina amin'ny laharam-boninahitra sy ny toerana misy tsirairay avy, isika mandreny ampanjaka olo avy eto Antananarivo sy avy amin'ny farehetra 20 manera Madagasikara, tompoko vavy sy feno fo manoloana tsika nena manakaja izay nasaina tamin'ity androany, satria dia mijoro vavolombelon'ny tantara isika rehetra androany. Manatrika izao lanonana lehibe anamaria isika ny fahavitany ny asa fanarenan'ny
lapany besakany sy ny lapany manjakamiadana ary ireo asa fanarenana rehetra izay natorova. Ny 1 no niaraka nanomboka ny fanoratana izany tantara ny famitanarenana izay natao tety any isika rehetra teto amin'ity toerantsika androany ity. Tamin'izay fotoana izy Matofilo dia ny hoe fanamby io ary nambara fa rehefa noraisina ho fanamby ihany koa. Tafaverinetika 7 volana atsiaoriny. Andriamanitra moa dia mifanandrify amin'ny data ny volana Novambra izay fitsika rehetra eto izay anamarika fa totosa izany fanamby goavana izany koa rariny raha atomboko amin'ny teny fankasitrahana ny ezaka lehibe vita tety amin'ity toerana ity izao fandraisam-pito izao dia fisaorana anao aloha Andry Matofilo satria mpitarika matsilo sy mahatoky ianao teo anoloanay taminay ny fanohana taminay ka nahavitanana izao asa rehetra izao. Fisaorana ireo orinasa rehetra ihany koa izay nahazo ny tolobidy amin'ny mahasa-panjakana azy kajiny tety. Ireo mpiasa rehetra tsy nandry andro tsy nandry alina hatratra farany namita ny asa rehetra tao. Fisaorana ny komity ireo rehetra ny asa tao amin'ny teknika, ny mpiara-miasa rehetra ao ministera sy ny kolotsaina, ny fiady publika, ny fikaranan-kandriana isan'ny tokony avy ary ireo rehetra nanampy na lavitra na akaiky niara-nisalata amin'ity asa fanamboarana natao tety. Ny fanamboarana ny vatan-trano lehibe ny Manjakamiadana dia teti-bola ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tanteraka fa ny lapany besakana kosa raisy ny fianakavian'Andry Matofilo manontolo ny fanamboarana azy. Ho fanome sy tsy akanavaka indrindra ho an'ny taranaka faramanjimby koa dia ankasitrahana Andry Matofilo sy vadinao amin'izay ezaka mafy natao anatiny izay fotoana rehetra izay misaotra nareo menakavy kely ihany koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Tsy voaleto raha ny fanoloran-tena ny ezaka ny asa mafy izay kasika ny ty anaty rova ity na dia tsy tsapany olona sasany aza izany ka matetika na indraindray tasy fanakianana mivaivaina misetriny fa hoy ny tenin'ny soratra masina hoe ny vatona tsipin'ny mpano fehizoro ny torabatona no fanoitry nentin'ny trakatrany ngavana tamin'izao asa vita goavana izy. Mahazo matoky ianao Andry Matofilo fa sy mihemitra ary mbola vonina iarandroso aminao ho fanatrarantsika araka ny velirano ny fahatarano ny fampandrosoana nyty firenena malagasy ity. 9 Novambra 1970 andro manjombona teto amin'ny tany fihetsem-po nameno ny tao anaty olo tamin'io andro io satria pirenena isan'ny marika Madagasikara eto an-toerana na indrindra raisam-pirenena ahalalana ny firenetsika anatin'ny reny sary famantarana na anatin'ny sary mihetsika momba Madagasikara izay no rava toy ny valala voatanka belona. 20 taona tsy aoriana nefa indreto isika vorolanina ankafaliana hafaliana izay nozaraina nandritra ny seho an-tsehatra ara-kolotsaina izay nomaniny ministera na seho antsika teo satria tafatsangana indray rava toy ny fahaterahana indray ny andro androany ho an'ity ravoravo ny fo satria tanteraka ilay nofinofy tamin'izany dia indray any anaty rovo mijoro mitsangana tahaka an'izao tsy vitany hoe miarana fotsiny ihany anefa na ampahamendrehana tanteraka ary ao anatin'ny hatsarana mendrika ny asa manaraka tsakany sy andavany ny fenana takiny mahavaky pirenena azy manaraka ny fenitra ara-kolotsaina ihany koa ary indrindra manaraka ny fenitra ara-piarova mba
tsy ho mora simba ny zavatra ary indrindraindrindra mba toerana manana ny tantarany nanjany tahaka izao. Raha tsy aivina ve dia 7 taorina Mayazy tafatsangana indray ny lapan'ny tanàna tao Analakely. Taona taorina Mayazy kosa tafatsangana ary teraka indray anaty rovo zany fa azo atao tsara ny manarina ity koa dia miasa trano koa dia miara-mandroso trano amin'izany tsika Andriamatofiloha. Raha ny asa natao tetsy anaty rova dia maro dia maro. Ny narenina dia teo ny lapa Manjakamiadana, ny lapa Besakana izay ho resahantsika manokana rehefa. Fa eo ihany koa ny nasipana vaozana na restauration tahaka ny fasan'ny mpanjaka, ny valan'omby eo akaiky Mahitsela Fana, ny tamboho rehetra ary ny vato rehetra izay nodiovina taka. Anisan'ny fanamboarana natao ny fametrahana ny fenitra ahafahan'ireo olona manana clé marabatana mitsidika ny lapa. Eo ihany koa ny asa izay natao hanamora ny fahafahana mitsidika tahaka ny fanamboarana toerana fiantsonan'ny fiara, ny toerana fifidianana tapakily, ny fanamboarana ny zaridaina Manjakamiadana sy ny sisa izay tsy ho voatan'izy eto. Avana ny asa kanefa tatsika ny tena lehibe indrindra. Taverina araka izany ny maizy azy any rova. Efa nandray lesona tamin'ny 1990 ihany koa sika ka napetraka fenitra rehetra iadina amin'ny afo mba tsy laza fotsiny afa-tsy ny fisiny ny fantsondrano goavana na réservoir d'eau eo akaiky ny toerana sy ny fenitra mivonjaina sy ny tranomay atao anaty rovo. Eo ihany koa ny fenitra makay ny fiarovana ny toerana mba hialana amin'ny fangalarana ny fananam-pirenena. Maintsy ny apetraka izany mba hiarovantsika rembako-pirenena. Sy tompokila fanamboarana mampiray fa tsy sanatria mampisaka velively no natao tety. Teo akora rehetra saripady tahaka fotsiny ohatra izay 700 metatra torat ny palissandre tany amin'ny 700 metatra ihany koa ny sy ny sisa izay nalaina avy tamin'ny lafy rehetra izay nanao ny asa tety hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny goavana indrindra amin'ny lavalnosy ihany koa. Mpiavana na mpitafatsanatry na mpisaraka velively ny asa atao tety ary azoko ambary ihany tanteraka fa nisy fiaraha-mientana goava ny mpitondra isan-tsokajiny tahaka ny hita ankehitriny ny momba ny fanamboarana ny ty anaty rova ity satria dia nisy fotoana tokoa na briky ray aza tsy netsika tety goava ny fiandrianam-pirenena izany izany. Ankehitriny dia ny mpitantana rehetra ny fanamboarana ny anaty ary noko marina fa ampiarakana ny vahoaka malagasy tsy akanafaka izay amreharehany koa fa tafany ny farany ity vako-pirenena goavana taorinany izay 5 taona. Fahavononana ara-politika nangana sy anarina ny nanananao Andriamatofiloha hatramin'izay nahatongavanao teo amin'ny fitantanana ny firenena ary nampitainao taminay mpiara-miasa aminao zany. Tsy tambisaina ny fananganana sy ny fanarenana manerana ny Madagasikara izay mandeha amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny rehetra ary hoan'ny ny faritra rehetra tsy misy adino na iray azy. Raha ny tontolon'ny kolontsaina fotsiny ohatra sy ny vakoka ny jerena dia nanome toromarika ianao Andriamatofiloha hanavaozana sy hanarenana nireo rovo, lapa sy ny harem-bakoka rehetra manerana ny Madagasikara izay efa nisy fahasimbana. Ankehitriny dia nanatanteraka n'izany toromarika izany ny ministera ka maro amin'izy ireny ny asa natomboka, ireo rovo, ireo lapa, ireo fananan'ireo olobe sy ampanjaka samihafa manerana ny faritra na efa vita na atomboka ihany koa na efa nanomboka ny asa na ho tafiditra ao anatin'ny fandarana asa amin'ny taona ho avy eo. Ary raisiko vavolombelona izany ireto ray aman-drenitsika ampanjaka olobe avy any amin'ny faritra 20 izay tonga eto nasaina ary namaly ny antso ampitiavana manatrika antsika eto androany. Tsy maintsy fitaina daholo izy ireny indraindrindra ary ny famezan-danja izany kolontsaina izany tantara-pirenena no tsy no faralan-javatra fa tovahana tanatin'ny politika akapoben'ny fanjakana
araka ny velorano izay napetraky ny filoha izany lafo ny kolotsaina izany zava-dehibe loatra zava-dehibe loatra ny fitiavan-tanindrazana azo lazaina tsy misy ambahamba fa tsy misy firenena tena afaka mivelatra sy mandroso raha tsy fitiavan-tanindrazana ny fototra manosika azy ivelatra sy androso hoy Paul Kagame izay raha nyresaka tamin'ny vahoaka ny Rwandais izy hoe niany zavatra nanantsika dia ny maha-Rwandais atsika hoy dokotera Joseph Rakotonorainy izay sekretera jeneraly ny MDRM tamin'ny fotoana namaivay izay niforonany hoe malagasy aho teraka malagasy aho velona ho malagasy aho Madagasikara ho anjara tany nahaterahako ka ho an'ny Madagasikara velona ho an'ny Madagasikara maty ho an'ny Madagasikara hiasa ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ny tanindrazako misy zavatra matsikaiky mahakasika ny fiainan'ny firenena iray manko misy fotoana izy maty levona potika rava nanjaka ny fahavalo ary misy fotoana izy velona indray matanjaka relazy eran-tany mamirapira trerany izao tontolo izao levon'ny bomba ohatra ny firenena japonais tamin'ny 570 kanefa fotoana fimonja tatsy aoriana dia velona indray lasa anisan'ireo firenena malaza sy manan-karena indrindra maneran-tany mipetraka matetika eo anatin'ny saitsika no hoe arim-baroviana ary no avy ny fotoana velona indray an'ity Madagasikara ity izay levon'ny fanjanahantany tamin'ny 570 dia ny zavatra mahagaga tokoa mahakasika ny Madagasikara tato ato mihamaro dia mihamaro ireo malagasy mahazo amboara lehibe lasa tompon-daka malaza maneran-tany amin'ny sehatra maro tahaka ny kanto ny fanatanjahanteny ny aizatra ny aisary ny aiady ny airara teknôlôjia sy ny sisa tsy voatanisa mihamaro ihany koa ireo zava-baovao tsy misahatra hita eto Madagasikara tato ato ohatra ny karazam-biby vaovao fantatsika fa nisy ohatra tamin'ny 2014 ilay tanalahy faran'izay kely indrindra misy manerana n'izao tontolo izao eto Madagasikara ny misy azy karazan-java-maniry vaovao ohatra ilay karazana champignon izay mampitombo avy telo eny ny alava ny fotoana iainan'ireo biby rehetra izay mihinana azy eto Madagasikara ny misy azy ary manitona mafy an'ireo mpikaroka manerana n'izao tontolo izao zany raha mandinika akaiky tsara isika menakavy dia ohatrany hoe mitsimoka zany Madagasikara ankehitriny ohatrany hoe masoandro miposaka zany ity Madagasikara itsika ity ankehitriny tato ato dia nanao ezaka lehibe ny filoham-pirenena namelanja ny sotoavina malagasy misy fahavononana tena lehibe aseho an'ny fitondrana ankehitriny anehoana indray fa fototra ny fandrosoana ny tantara sy ny kolotsaina Andriamatoa Filoha ny Repoblika Mivady tompoko vavy sy tompoko lahy amin'ity androany ity ny fanehoana ny besakana izay atao rehefa avy eo no lanonana fanolorana voalohany izay atao zany eto anaty rovo taoriana ny fahamaizana tao am-besakana ny toerana ny tsofandrano ireo zanaky ny mpanjaka voatendry anjaka toa ihany koa ny toerana nametrahana ny mpanjaka ny amboa mialohany hanafenana azy manandanja manokana araka izany besakana ary zava-dehibe ny nampatsahivako tany am-piandohana fa noraisy ny fianakavian'ny filoha tanteraka ny fanamboarana azy io ankasitrahako ary averiko izay fankasitrahana izay fararandanonana ny antsika satria voamalitsika Andriamatoa Filoha no nandray ny satro-boninahitry ny tantaro-piandriana ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo ary efa tavaverina ato amin'ny toerana mendrika azy izy ankehitriny dia ato anaty lapa ety anaty rovo ary everiko fa mba tsara toerana ihany ilaza satria teo ambany fitarianao Andriamatoa Filoha dia izao tenako ny nanao sininy fifanarahana ny fanaovantsika tamin'ny gouvernementa frantsay tamin'ny alalany ministra ny tafika frantsay nahazahoantsika io harem-bako-pirenena manandanja lehibe ara-tantara io koa ambarako eto horetany horen-danitra androany fa efa tafiditra somatsara ao amin'ny toerana sahaza azy io satro-boninahitry ny tantaro-piandriana ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo io ka tsy hiala ao intsony mandrakizay na afaka 5 taona na afaka 10 taona fa ao ny toerany mandrakizay androany kosa dia manolotra izao asa fanarenana lehibe izao isika misy ny asa sy ny ezaka lehibe nahatongavana tamin'izao fotoan-dehibe izao ary ny fitondram-panjakana ankehitriny tarian'ny Filoha dia misikimponitra mifofotra ahatanteraka ny famelomana indray ny maha izy azy antsika
amin'ny alala ny asa mivaingana amerenana indray ny fitiava-tanindrazana ao am-potsika ho famoaza ny ampom-pirenena ao anatsika ihany koa farany dia nomendanja tanteraka manokana nandritra ny lanonana omaly sy ny androany ireo ankizy satria izy ireo no avy ny firenena izy ireo no mpitantana ny harem-bako-pirenena manana adidy manana indraikitra isika ampita ho azy ireo ny vakoka mendrika manana didy manana indraikitra isika hanome azy ireo Madagasikara mamiratra indray dian'izao dia fampitaina amin'izy ireo ny finiavana ikolokolo ny harem-bako-pirenena ary ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia nametraka fandaharana azy ahafahany ankizy miaina ireny toerana manana ny tantarany ireny dian'izao sahady dia volena ao anatin'izy ireo ny fitiava-tanindrazana sy ny ampom-pirenena mba ho lasa kolotsaina ho an'izy ireo dian'izao dia ampitaina amin'izy ireo ihany koa fa iray ihany isika malagasy araka ny afatra izay naseho any fampisehoana natolotra tamintsika teo isika rehetra izao ny vavolombelon'ny fameloma-maso ny kolotsaina ary anjara biriky lehibe hoentintsika ho an'ny taranaka sy ho an'ny Madagasikara ny asa sy ny ezaka izay ataontsika amin'izao fotoana izao ho elavelona ny harem-bako-pirenena malagasy ho elavelona ny kolotsaina malagasy ho elavelona ny fiandrianam-pirenena tena izy ho elavelona ity Madagasikara mamitsika ity mankasitraka tompovavy mankatelona tompo manakaiky tokoa ny ankinana ankasitrahana indrindra ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'izay lahateny izay efa madiva ifarana ny lahateny izay fandimbiasana komeloha ny amaranana azy ny sahobo ny tsy efa nirery ny korana tsy vitan'olon-tokana ary amin'izao andro maharavo mahafaly mahatretrika izao ndeha sitsika dia anankiray meloha ny amaranana izany kabary ifandimbiasana izany sotra tompoko
Malagasy tompoko vavy, andro manandaza ifamtonan'ny olo manakaja eto amin'ny toerana manakasina ny androany. Amarana ny lahateny fandimbiasana isika, koa asaitsika ampanajana ny tendro tsy voafindravina, ny hazavana mahenika, vovonany adin'ny lohany eto amin'ny tany sy ny firenena, amarana izany lahateny izany. Manasanao ary Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, anao ny lahateny. Raisitsika amin'ny tehakizy tompoko. Ry malagasy namako, ry malagasy avako manerana ny nosy, ianareo rehetra manatrika etony. Anio 9 novambra dia daty manandanja eto amin'ny firenena. Andro iray toazato ny andro anio, andro tsy azo lalovana fotsiny, andro manatantara eto amin'ny firenena. Izany no mahavoalanina antsika mianakavy eto anio. Koa amin'ny fo feno fitiavana no iarabako anareo rehetra. Araba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Arabaina manokana ianareo izay tsy nalavitany, fa nasesiky ny fitiavana ka tonga manotrina izao fotoana izao. Sakana sy ireo mpikambana ao aminy, ianareo olom-boafidy sy olom-botendry rehetra. Fa arabaina manokana ianareo ampanjaka, Sojabe, Tangalamena, sy ianareo ray aman-dreny ara-drazana, misolo ny avy any avaratra ka hatrany atsimo, ny avy any andrefana ny hatrany atsinanana. Tsy adino ianareo Kandrina, Isatokony, sy ianareo be ny tanàna avy amin'ireo tendrombohitra 12. Mesdames des corps diplomatiques et représentants d'organisations internationales, ianareo fianakaviana, tapaka sy namana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Dimy sy arivo, 9 novambra, 2024. Rehefa mizoro eto amin'ity toerana ity, dia mitamberina ao an-tsainy ny zavatra nitranga iny takariva ny 9 novambra 5 iny, 5 taona katroka lasa izay. Lelafo miredareda, setroka mameno ny lanitra no tazana tety. Miotrotry ny afo izay nandoro, nandravo no namay kila firehatra any anaty rova. Tomany sy alahelo, zany no ny ainany be sy ny maro. Torotoro latsaka ny ranomaso, ketraka ny sainy, satria dia lavenina sisa ny tavela ka namela takaitra tao apo. Feany ny tomany malagasy. Ketraka ny sainy, satria dia lavenina sisa ny tavela ka namela takaitra tao apo. Feany ny tomany malagasy. Fa zao, raha zoina ny tantara-pirenena
sy ireo taona nanamarika izany dia sainy sy amahavariana tokoa ny mandinika n'ireo daty nanamarika ny tantara teto amin'ny takana fa dia misy avokoa izy ireny. Zato taona lasa, zato taona lasa, 5 taona katroka lasa, 10 taona lasa, daty taona nanamarika ny tantara ny firenena sy nanamarika ihany koa ny tantara nyty anaty rova ity. Satria tokoa mantsy raha tamin'ny 5 raha nidoboka ny tafondro voatifitra tetsia dia resin'ny malagasy saina fotsy no natsangana tety nanomboka teo dia raha voazanaka isika ka nisorona avokoa ireo marky ny fiandranam-pirenena rehetra anisan'izany ohatra naraty tany ivelany. Mahaliana ity daty holazaiko aminareo ity satria tsy takatry ny saina satria dia tamin'ny 5 novambra 1910 zay no daty nametrahana tao amin'ny musée Antafika frantsay na ny musée des armées françaises tao amin'ny hôtel des Invalides io sariboninahatry ny tantarom-piandriana ny mpanjaka Ranaval fahatelo io. Dia gaga tokoa ny tena satria rehefa nanoratra tany amin'ny filoha frantsay ny tenako nitaky ny famerenana an'izany zay nekeny ary isorana sy ankasitrahana ny fitondrana frantsay fa namaly ary nanaiky ny amerenana an'izany sariboninahatry ny tantarom-piandriana ny mpanjaka Ranaval fahatelo zany. Fa ny tena mahavariana dia ity omaly fa 5 novambra 2021 izany hoe 10 taona katroka aty aoriana no tafaverina soamantsara an-tanindrazana izany. Izay zavatra daty katroka io fa tsy namboarina satria rehefa nandray ny taratasy momba n'io sariboninahatry ny tantarom-piandrianana io dia azoko tao ny tantara rehetrarehetra ny lalana nalehany ny fomba nametrahana anazy tamin'ny taona oviana tamin'ny taona inona. Zavatra sarobidy loatra ho an'ny malagasy izany indrindra ho an'ny mpandalina ny tantara fa izao raha resy itsika tamin'ny taona 5 dia mbola indrisy indray fa 100 taona taty aoriana izany ny taona 5 100 taona dia nandombona indray ny tantaram-pirenena satria dia may taty anaty rova fa androany kosa 9 novambra 2021 5 taona katroka androany aty aoriana dia voalaniny eto isika mianakavy amafa ny alahelo diboka faliana satria ny lasa lavenina no narenina indray. Ilay alahelo sy tomana dia lasa tsika sy haravony ary mamelona indray ny fanantenana ao am-potsika tsiraray avy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, maro ny tantara nanamarika ny fanjakana teto Madagasikara ary iraisantsika rehetra izany ary samy manana ny anjarany avokoa ny malagasy tia tanindrazana rehetra tao anatin'izany tantaram-pirenena izany. Fa izao ny zava-dehibe izay mety ho fahasamihafana dia tokony ho harena hitondra makany amin'ny fandrosoana
fa tsy ho fiemorana akory ka izay mampitambatra dia ifikirantsika fa izay mampizarazara kosa dia avelatsika. Zany hoe ny fampiraisana, ny firaisan-kiny, ny firaisapo, ny fifanomezan-tanana, izany no vetesitsika. Satria raha tiatsika tokoa ity firenena mamitsika ity, dia mila miray fo, mila miray saintsika, araka ilay ohabolana manao hoe izay mitambatra vato, izay misaraka fasika, satria ny malagasy dia iray, ary Madagasikara dia fonjanahary ho nosy iray, tsy mitambatra amina firenena hafa. Teo anatrehan'ny tantara, ny laharana sy ny andraikitra no raisin'ireo tia tandrazana no samihafa, fa tokana ny tanjona iraisana dia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Adiditsika ankehitriny ny mampita sy ny mampiaina indray ny tantara ho an'ny taranaka faramandimby. Eo anatrehan'izany dia noraisitsika ho fanamby. Ny fanarenana indray ny tsy vakitoky Madagasikara ity, ary anisan'ny velorano natao tamin'ny vahoaka malagasy izany. Raha tsy nandray andraikitra tokoa mantsy isika, dia ho very anjavony ny tantaram-pirenena. Raha toa ka tsy niara-nisalahy isika, nanangana sy namerina indray ny rova, dia matomomika ny herim-po sy ny fanoloran-tena naseho an'ireo malagasy tia tandrazana, niaro, niady ho an'ny fiandrianam-pirenena. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny zavatra rehetra tokony natao dia tiako milaza aminareo, fanarahana tamin'ny fanatanterahana ny asa avokoa no tanterahana tety. Na ny lafiny ara-tantara izany, na ny eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina, na ny eo amin'ny lafiny ara-pomba malagasy, fa indrindra na eo amin'ny lafiny ara-pahefana, dia narahana sy najaina avokoa tamin'ny asa fanarenana sy fanorenana rehetra natao tety amin'ny toerana ity. Noho izany dia naverina tamin'ny lohan'ny avokoa ny rafitry ny tao-kato sy ny rafitry ny tao-trano sy ny endriky ny lapa tahaka ny tany am-piandohana. Narafitra tsirairay ny vato, narafitra tsirairay ny hazo, narafitra tsirairay ny biriky, nokolona ny gorodona sy ny valandriana nanaraka ny endriny fahiny. Asa makadiry no natao, ary ireo karazan-kazo no safidiany ireo mpanjaka fahiny no nandra fetana indray ny asa rehetra natao tety. Ireo tempotra sy ny sary rehetra dia namboarina hitovy tahaka ireo may fahiny. Raha mijeritsika eto ambony eto dia mahita an'ireo arofanina namboarina toy ny tamin'ny fahiny. Nalaina ny sary, natao ny sary rehetra, ary tiako no milaza amintsika natao tsirairay izy ireo, ary malagasy mana-talenta no nanao ny akamarony sy ny asa natao tety. Anisan'izany izao arofanina hitanareo rehetrarehetra izao. Ny zavatra tiako ampitaina amintsika dia nanangana sy nanarina isika, fa tsy nandrava. Tsy naka na dia vato iray azy, tsy namindra na dia biriky iray azy, fa namerina amin'ny laoniny ny tantaram-pirenena. Tiako ny manamarika fianiandraikitry ny filohan'ny repoblika dia ny miantoka sy mitandro ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena, na eto atoerana io na any ivelany. Izy raha teo no miantoka ny firaisam-pirenena, ary ny fanjakana
no miantoka ny fampivoarana sy ny fiarovana ny vakoka ara-kolotsaina pirenena. Izany no nataontsika, izany no tanterahantsika. Koa ankehitriny azo voarina ny rofo, ny joro, ny lapa. Rehefa nataony velirano amerenana indray ny asony vakoka malagasy dia totosa izany ankehitriny ary manamarika ny fitanana ny teny nomeny. Voaraikitra ary tsy voafafa eo amin'ny tantara-pirenenantsika ny ezaka lehibe sy goavana ny arahantsika nanao, ny arahantsika nametraka, ny arahantsika ny salay, ary matoka fa horeharehan'ny taranaka malagasy izany rehetra izany. Ny fikasana tokoa no an'olombelona, fa ny fandaharana no an'Andriamanitra. Ka nininona tokoa mantsy fisakanana, nininona tokoa fanakanana, ary nininona fikasana ny zavatra rehetra dia efa voalahatra avokoa amin'ny fotoana mahamety azy. Ny faniriana napetraka, ny vinavina natao dia tamin'ny volana Jona no tokony niaraka nitokana an'izao fodi-davitra azy zao tsika. Fa noho ny amehana ara-pahasalamana no zavatra rehetra nitranga dia androany fa 9 Novambra izay daty namay ny vakoka rehetrarehetra ity, no fotoana voasoratra, no fotoana tsy ho voakosika, mahavory atsika eto ary mandray anjara amin'izany daholo isika rehetra, indrindra fa ianareo manatrika etona solon-tenany malagasy rehetra avy amin'ny lafivalin'ny nosy. Rehefa manana finoana tokoa mantsy isika, rehefa miasa ampitiavana, miasa ho an-tanindrazana, dia tsy maintsy tanteraka ny fikasana. Koa ry malagasy havako, ry malagasy namako, ianareo rehetra manatrika etony. Androany fa 9 Novambra 2024 dia atolotra amin'ny fomba ofisialy ny malagasy rehetra zanaka malagasy ho arem-bako-pirenena anaty rova Topoklazy Topovavy. Koa raiso ampitiavana ry malagasy havako, kadio, koloy ary arovy ny rovantsika, asandrato ny mahamalagasy atsika. Anisan'ny lapa izay lasa lavenina tato anaty rova, ny lapa tranainy indrindra, ny lapa ny besakana ary ny lapa lehibe indrindra, ny lapa ny manjakamiadana. Ny lamba fotsy mariky ny faharesena tany aloha dia hoesorintsika tanteraka, ho mariky ny fijoroana, ho mariky ny fijoroantsika, ho mariky ny fijoroantsika rehetra, ho mariky ny fijoroan'ny malagasy, ary ho mariky ny ainga avao hoentintsika anarenana ny firenena toy ny fahavitany lapany besakana. Eto dia manasa antsika rehetrarehetra mba hiaritsangana andray an'izany lapa efa nijerevantsika izany, araha ny hira izay manamarika ny fiavatanindrazana izay angatahako ataony andininy ray. Sikara, wani Malagasy, Malagasy
Nosy tanin-drazako zay navelan'ny razako afoko anao ny rako ry madagasikarako i ranomasina valapary amefiny foko rehetra pagaty tsy abisaraka ny manaka sy miaraka andriamanitra midai ity tanina ity tany izay nomena anay olovany taranakay madagasikara hoany malagasy malagasy kosa hoany madagasikara. No safidiako manokana iraina izay iry izay androany malaza zavatra maro milaza ny zavatra atao-poko nosy tanindrazako zay am'fironiny Ludger Andrianjaka nosy tanindrazako izay navela ny razako afoko ho anao ny rako ry Madagasikarako ranomasina no valapary mamefy ny foko rehetra ifankaty tsy ampisaraka ny malagasy miaraka Andriamanitro mitai ny taninay ity tany izay nomenao ho anay lova ny taranakay Madagasikara ho an'ny malagasy malagasy kosa ho an'ny Madagasikara. Tompoko lasy, tompoko vavy, ankehitriny dia afaka mirehare isika malagasy fa tafajoro ny vakoka goavana noho ny fiarametana zay naseho atsika rehetrarehetra. Mierinerina ibesakana, miezinezina indray i manjaka miadana. Taratry ny fiandrianam-pirenena izany. Manomboka androany dia rovan'i Madagasikara no hiatsotsika an'ity anaty rova ity. Amin'ity andro ity dia tsy tomany sy toreo intsony no miseho ao am-potsika malagasy. Fa malagasy mitraka sy vonona niatrika ny hoaviny. Izany no aseho atsika, izany no ajorontsika. Asa goavana sy makadiro ia no notanterahantsika teto. Ary tsara ny manamarika fa na dia nisy aza firenena sy fikambanana nanolo-tanana dia ho mariky ny fiandrianam-pirenena araka ny tenen'ny princesse teo dia tsy nasiana tsony tsy papaika ary tsy nangataka vola avy any ivelantsika fa dia vola tsika malagasy manontolo no nanaterahana ny asa rehetra fanarenana sy ny fananganana rehetra natao teto. Koa isoraka etony ireo rehetra ny farimbina na vita izao fanamby napetraka izao. Niara ny salany rehetra avy amin'ny lafy valiny nosy ka samy nandray ny andraiky ny avokoa. Tsapako fa ny asa tao anatin'ny amehana isika satria raha tokony teo amin'ny telo taona teo no vinavina tokony amin'ny tanan'izy ity
dia za moa fantatra roa fa miasa aingana dia hoy aho hoe tsy maintsy fitaina ao anatin'ny heritaona mahery kely ary tratratsika izany fanamby zany ankehitriny na dia niasa atao anatin'ny namehana aza nefa isika dia tsy maintsy nitandrovana ny kalitao ary tsy maintsy natao manaraka ny fenitra ny tao-trano izay indrindra noa isorako manokana an'ireo orinasa rehetra nandray anjara tamin'izao fanamby goavana napetratsika izao ao anatin'izy ireo ihany koa dia isorako ny mpahay tantara sy ireo sientifika ireo mpiara-miasa rehetra eo anivony fiadidin'ny repoblika isorako manokana ihany koa ramatoa ministry ny kolotsaina sy ny mpiara-miasa aminy rehetra fisaorana tsisy fiafarana no ho atolotra n'ireo mpanao trano ireo mpandravitra ireo mpiasa maro isan-karazany ny fanometanana mba antanteraka izao faniriny malagasy izao misy ihany koa ny vahiny ka dia anao fisaorana amin'ny teny vahiny à tous merci merci mille fois comme les 1000 guerriers d'Antananarivo makasitraka atsika rehetra misaotra arivo reny toy nylay arivo lahy tsy maty indray andro ny firenena tsy mitahiry ny tantarany tokoa mantsy dia toy ny firenena very fanahy koa adidinao adiditsika ny manome lanja indray ny kolotsaina sy ny vakoka malagasy mbola maro ny ezaka ataotsika ary voaraiko ny resaka sy ny faniriny ireo taranaka malagasy sy vakovolo taranaka mpanjaka malagasy sy vakovolo satria tokoa mantsy dia mbola betsaka ny ezaka tokony ataotsika anisan'izany ny ho ataotsika ary ho apetraka ny famerenana ny kabeso ny mpanjaka toera izay ny mpanjaka toera dia mpanjaka ny Sakalava ny Menabe izay notapahan-doha tamin'ny taona 1770 ary mbola any amin'ny muséum d'histoire de Paris izany kabeso na karandoha izany ankehitriny ary tsy afaka mamerina ny asiny ny tantarany ireo taranaky ny mpanjaka ny Sakalava ny Menabe raha tsy tavaverina atandrazana izany ho ataotsika arapetratsika ny fanamby ho ataoko amin'ny teny vahiny nous allons rétablir l'histoire toy izany koa ny any printsy Ratsimamanga izay notapahan-doha ihany koa ary ezahantsika averina tandrazana avokoa ireny vakoka ireny ry malagasy namako ny lanonantsika androany dia fanolorana ireo lapa izay lasa laveniny fatafarana indray ankehitriny fa ity rovan'ny Madagasikara ity dia ambarako fa ho atao musée na tranombakoka atao manaraka ny fenitra sy ny fivoarany vanim-potoana ary indrindra mampiasa ny teknôlôjia amin'ny fampiasana ny hologramme sy ny projection izay amelona indray ny tantaran'ireo mpanjaka ny fandimby sy ny tantaram-pirenena ny famerenana ny vakoka izay ataotsika dia manome lanja ny lasa manamarika ny anio ary indrindra mibanjina ny ho avy noho izany dia isokatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izy ity meloha ny fankalazana any krismasy ho avy izao ity rovy ity dia
Rovity dia manamarika ny firaisam-pirenena mampiray ary ampiray ny malagasy avy amin'ny lafy valiny nosy rehetra. Rehefa nataony velirano amerenana indray ny asy ny vakoka malagasy dia totosa izy ankehitriny ary manamarika ny fitanana ny teny nomena izany. Voarakitra ary tsy azo fafana eo anatrehany tantaram-pirenena ny ezaka lehibe sy ny goavana ny arahantsika nanamarika izao lanonana izao. Satria araka ny lazaiko teo dia ilay lalisa lavenina dia naverina indray najory indray ho reharehany taranaka malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ry malagasy namako, ry malagasy havako. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ry malagasy namako, ry malagasy havako. Ho reharehan'ny malagasy indray ity anaty Rovity, fa indrindra i Madagasikara mihitsy no ho reharehantsika. Ary rehefa tafajoro anaty rova dia ho harentsika ihany koa i Madagasikara ho reharehan'ny malagasy tsy vakivolo. Mety tsy hitovy ny ao am-pontsika fa ny tantara no mampiray atsika satria nosy ray Madagasikara ary iray ihany ny malagasy. Isika rehetra zao no atao hoe taranaka malagasy, fier d'être malagasy. Raha amiray ina tokoa mantsy isika sy mifammetanana dia mahavita zavatra goavana ary averintsika ny ampo ny taranaka malagasy. Tandininy lasa ity rova ity, endriky ny ankehitriny fa indrindra taratry ny hoavy ny firenena. Ho reharehan'ny malagasy ny rovan'ny Madagasikara. Koa raha manana ny fitiavan-tanindrazana marina isika dia hiaraka, hiarina, hiaraka, hijoro ary indrindra hamaritra, indrindra hanafitra an'ity nosy malalatsika ity. Ankehitriny dia tsapako ny fihetsem-po nareo tsirairay avy. Fa raha ny ahy manokana no lazainy dia tsy voalanja, tsy voarefy ny hafaliana, ny fihetsem-po mameno ahy ankehitriny. Hoela-velona ny Madagasikara, masina tanindrazana, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Tiakasitra antsika indrindra Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'izay lahateny izay lavany andro hanaova-tsoa tompoko matezany taona hifanindrotana. Mbola vondrontsika mafy ny tehaka ho fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay ihany koa no namarana ny tapany voalohany tamin'ity lanonantsika ity. Fa iroso amin'ny tapany faharoa isika ny rano moa tsy mirina foana fa ao ny vato ary izao lapan'ny besakana izao tsy tonga foana fa atao ihany koa ny tolo-tanana araky ny efa nambara Ramatoa ministra ny serasera sy ny kolotsaina teo.
dia avy amin'Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara sy ny fianakaviana. Tonga amin'ny fotoana hitsidiana izany isika koa mbola miangavy ampanajana an'Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara sy Ramatoa vadiny izay hotrony Ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa anatanteraka ny fitsidiana izany lapan'ny besakana izany. Isika rehetra kosa dia miandry ny fandaminana itoizan'ny fandaharam-potoana manaraka. Lusitani razako, zay navelany razako, afoko anao irako ry Madagasikara-ko, ny ranomasina no valapary, ame filifoko rehetra fankaty, sampisaraka ny Malaga sy miaraka. Andriamanitro mitahy ty tanina ity, tany izay nomenao anay manaraka ny lamina izay ataon'ny mpendraikitry ny arifenitsika tompoko. Manaraka ny andiany voalohany ihany koa ny mpanjakany Akarabe Isatsimiaro fahatelo avy any avaratry Madagasikara. Eo ihany koa Ramasitraka Rivomarika Drenony ny Antemoro Ivato Fenivolo. Princesse Fensora Lanson-Arvola ry Madagasikara-ko, ny ranomasina no valapary, ame finifoko rehetry fankaty, tsy ampisaraka ny Malaga sy miaraka. Wani Malagasi, Malagasi kusawani Madagasikara. Totosa somatsara moa tompoko vavy ny fitsidiana ny lapan'ny besakana koa mbola hitoy indray isika izany ho any amin'ny zaridaina izay anatanterahana ny fitokanana ny Tsangambato. Mariana moa fa mandalo mijery ny fampiratiana amin'ny sisiny andrefan'ny lampa izay fampiratiana miavaka tsy misy mpanana Arena Sarobidy avy ao amin'ny tranomboky pirenen'i Madagasikara aranty hitantsika eto. Isy ihany koa ny fambolekazo izay ataon'Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara eo amin'ny zaridaina ny Manjakamiadana iarahana amin'ireo ny mpanjakany Akarabe Isatsimiaro fahatelo avy any avaratry Madagasikara, Ramasitraka Rivomarika Drenony Antemoro Ivato Fenivola ary Princesse Fensora Lanson-Arvola Ratsimamanga. Manaraka trano ny fandaminana isika rehetra sy ireo mpiandraikitry ny arifenitra izay ampandroso atsika ho any amin'izany toerana izany, fa misy andiany maromaro moa ny amin'ny fitsidiana ity lapa ity.
misy ny lamba misy ny marika RN zany. Ny haingony isan-karazany zany. Eto kosa ny filanjana nampiasan-drazama amin'ny tsotra efa eo ihany koa ny fiankinana zany. Eto ny filanjana nampiasan-dra Soerina. Hitantsika eto efa misy ny elo mampiavaka azy ary ny akora nampiasana ihany koa amin'ny filanjana dia efa mivoatra manaraka ny toetrandro arak'izay. Dia io hitantsika io efa amin'ny lamba velours sy amin'ny akora izay efa miavaka tokoa. Eto ny fametrahana tamin'ny sary teo Mahamasina tamin'ny 12 Novambra sy 1920 tamin'ny fametrahana ho mpanjaka Andranavalona fahatelo izay hitantsika eo ny tantaro mpiandrianana zany hitantsika eo. Eto moa ny satroboninahitry ny tantaro mpiandrianana izay hitantsika eo. Manarak'izay ny seza fiandrianana nampiasain'ny mpanjaka vavy tamin'ny andro Andranavalona fahatelo izay hitantsika amin'ny sary eto. Ary ny kabary natao Andranavalona fahatelo teo Andohalo tamin'ny taona 450 sy 20 ihany koa zany izay ahitantsika ny tantaro mpiandrianana ihany koa zany. Ny sary ny rovan'ny Manjakamiadana hita avy eny Mahamasina dia toy izao tamin'izany fotoana izany. Ao ireo trano gasy izay hitantsika. Ary mamana azy ny sary ny rovan'ny Antananarivo nalaina avy eny ambony manidina tamin'izany fotoana izany ahitana ny endriky ny tanàna Antananarivo. Mikasika ny vavy Maria namofa misy ny karazan-kazo izay ambolena, eo ny amontana izay azo avo be rehefa maniry, tsy laitry ny taona, tsy laitry ny rano ary tsy laitry ny rivotra, maneho ny hery sy ny fahefana mahampanjaka, ny fiandrianana sy ny fahamboniana sy ny mpanjaka izy ireny tamin'izany fotoana izany. Eo ihany koa ny aviavy azon'ny mpanjaka ihany koa ny voany dia fihinana. Na dia manganana aza nefa ny voany eo am-pihinanana azy dia tsapa kosa fa manana tsiromamy izy any apara. Izay no nahatonga ny mpanjaka Andriamanelo nanjaka tamin'ny taona 750 hatramin'ny 570 namboly azy voalohany manodidina ny tranony tao Alasora. Iray amin'ireo vohitra masina 12 fandriny tokoa ny atoizan'ny fanjakany atonga azy androso, omamy sy androso hatrany. Noho izany ny aviavy dia toy ny endriky ny vehivavy izay niaritra ny mangidy mba ahazahoana ny mamy dia nitaranaka izany ka ho lasa reny izay voalaza ombenombeny fa fototry ny teny hoe firenena. Ny voara kosa dia maneho ny fizokiana, azo anteherana sy alofana raha mainandro na aviolana, endriky ny sa na tonga ny fomba fitenenana hoe voarabe endriky ny sa. Ny nonoka indray dia karazan-kazo iray tarika amin'ny aviavy, eto maneho ny fifandimbiasan'ny taranaka ka mampisongadina ny fitohizanaina.
ia ho fanamariana any fampijoroana indray izao lapa izao dia misy tsangambato izay manamarika izany. Ny soratra eto dia lapany Manjakamiadana. Ny soratra eto dia toy izao: Republikan'i Madagasikara, fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Lapany Manjakamiadana anaty rovo. Lasa lavenina fanatsangana indray. May ny 9 Novambra. May ny 9 Novambra 577 tafajoro indray ny 9 Novambra 2020. 5 taona katroka taty aoriana. Teo ambany ny fiahin'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andry Rajoelina amelona ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ao am-potsika malagasy. Izay natao ny filoham-pirenena teo dia miroso amin'ny fidirana ao anatin'ny lapany Manjakamiadana ny lanonana ety anaty rova. Raha iverenantsika ny hazo nandrina teo satria naratsaka teo ny fanazavana mikasika ny aviavy. Ny hazo nandrina dia hita ato anaty rovan'ny Madagasikara fa araky ny fanambarany filoham-pirenena teo misy ny montana ihany koa. Ny montana izay hitantsika eo amin'ny vavahady ny rovan'ny Madagasikara na Ficus Baroni zany ny anarany. Ny montana dia namboleny mpanjaka tamin'izany fotoana izany satria isan'ny nanampy tamin'ny fiarovana ny rova nisy teto amintsika zany ny fambolena na ny ravin'ireny hazo ireny. Rehefa tonga zany ny fahavalo ka mihintsana ny ravina amontana dia maneno rehefa mandalo an'izany ny fahavalo ka manome fanambarana na fambara ny mpiambina ny rova sy ny vatan-dehilahy ny miaramila izay miandry ny rova tamin'izany fotoana izany. Izay no antony isian'ireo amontan'ireo eo matetika eo am-bavahady ny rova misy eto Madagasikara. Ankoatr'izay raha miditra eto amin'ny rovan'ny Madagasikara ihany tsika dia mahita ihany koa ny hazo antsoina hoe fantatsika amin'ny hoe hasina reny zany na dracena ny anarana siantifikany dia mahita an'izay koa tsika rehefa miditra eto amin'ny rovan'ny Madagasikara ato anaty rova ato isan'ny hazo manome asina ihany koa hazo nandrina izay nampiasana namboleny ireo mpanjaka ny fandiby teto amintsika ihany koa zany ireo hazo ireo tsara ny alalantsika izany. Mitohy ny fitsidiana ny ao anatin'ny lapany Manjakamiadana satria misy ireo rindrina famparantiana na tabilao lehibe izay mampiranty ny tantara teto amin'ny anaty rova ity izay lasa rovan'ny Madagasikara moa zany ny ao anatin'ny lapany Manjakamiadana eo. Averina hatrany fa ny lapany Manjakamiadana no lapa lehibe indrindra ato anaty rova. Izy ihany koa zany no isan'ny lapa norakofana vato tamin'ireo lapa maromaro izay nisy tato anaty rova. Raha iverenantsika ohatra i Besakana teo dia izy no lapa voalohany nisy teto fa mitovy tsy misy valaka amin'ny lapa ny Andrianampoinimerina. Nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny kabariny teo ihany koa fa nanaja tanteraka ny fomba amam-panao malagasy ny fanorenana ny zavatra rehetra na ny fanatsarana natao teto anaty rova satria tokoa ny malagasy rehefa
manao fanorenana tahaka izao dia tsy maintsy miainga amin'ny toninandro ny tonombitana izay tafiditra anatin'ny kolontsaintsika ka manaja izany tokoa raha ny fahitana ny famerenana indray ny lapan'ny besakana satria ireo lapa taloha mbola amin'ny hazo ireo zany no profo mitazona izay kolotsaina izay eto raha toka efa ny fangarongaro tamin'ny fifandraisantsika tamin'ny vahiny tonga teto Madagasikara ny fanamboarana na fanorenana taty aoriana ny lapa na ny trano nandrina zay teto anaty rova dia miakandrefa mbaravarana ny anton'io zany dia noho ny fahalalany razantsika ny razambentsika na ny fiarahamonina tamin'izany fa mafimafy kokoa ny fitsokan'ny rivotra Alizé avy any Atsinanana any dia nataony taty andrefana ny varavarana miditra sy mivoaka amin'ny trano. Ny antony nanaovana izany ihany koa dia fantatsika fa taloha somary nanahirana ny fahazavana tsy nisy izany jiro mpanazava zany ka tsy maintsy nataony niakandrefam-baravarana ny trano mba ahafahana mitazona hatramin'ny farany ny hazavany masoandro mandra-piletiny. Ireo zany tsara ho fantatsika amin'izay fitodiky ny trano izay raha toka averintsika ny hoe raha toka amarinitsika ny hoe napetraka natao tamin'ny fanajana tanteraka ny fomba mahamalagasy ny fanorenana rehetra teto ny tao-trano malagasy izay mbola hitantsika maso amin'ireo lapa roa zany mitsangana eto ny besakana sy ny lapan'ny andrenam-poinimerina dia tao-trano malagasy avoloa tsy misy efitra ny ao anatiny fa ny vintana izay apetraka isaky ny zoro zany hoe ny avaratra, ny atsimo, ny atsinanana ao anatin'ny ireo trano ireo no mametra ny fomba fametrahana fitaovana isan-karazany ao anatiny raha tsy laza ohatra ny zoro izay fantatsika loatra ny zoro avaratra atsinanana dia isan'ny zoro masina ka natsoitsika hoe zoro firarazana izany zoro avaratra atsinanana zany. Io zoro io raha amin'ny vintana malagasy no anononana azy dia io no antsoina hoe anjorona lahamady. Misy koa ny zoro atsimo ao anatin'ireo lapa ireo ny zoro atsimo atsinanana misy ny renimbitana asorotany. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny antsoina hoe anjorona koa izay fametrahana akoho amam-borona ao anaty lapa ao. Ny anjorona koa zany no ametrahana ireny akoho amam-borona ireny ny varavarambe no atao hoe anjoro mbaravarambe misy ny renimbitana antsoina hoe ady mizana ary ny lafy avaratra andrefana misy ny varavarakely atao hoe zoro adijady. Ny vahiny izay raisin'ny mpanjaka ao anatin'ny tao-trano malagasy hatrany no resantsika eto dia saika amin'ny lafy avaratra no andraisan'ny vahiny manan-kaja. Azontsika an-tsaina amin'izay angambany nahatonga ny fitenenana izay mbola ampiasantsika mandrakaikentriny hoe ny avaram-patana satria ny fatana dia tandrify tao amin'ny lafy avaratra ihany koa no nisy azy. Lazaina amintsika zany hoentina ampatsahivana ny tantara fa ny fanorenana izay natao teto amin'ny tanitsika indrindra moa zany fa amin'ny toerana manakasina tahaka itony dia tsy maintsy manaja izay kolontsain'ny fanorenana tamin'ny mahamalagasy izay. Ao anatin'ireo vintana ireo dia fantatsika fa mizara telo ny renimbitana tsirairay ary mana zanambitana valo ka misy dikany avokoa ireny amin'ny fametrahana zavatra tsirairay na ao anatiny trano zany ao anatin'ny lapa na aty ivelany aty an-tokotany zany anaty rova. Mandeha ny fitsidihana izay tariny filoham-pirenena amin'ny ao anaty lapa ny manjakamiadana ao fa tsetratsetratsiaritra ihany koa no tiako ilazana amintsika fa efa nisy lapa araka ny tantara teo
amin'io lapany manjakamiadana io, zany lapa felatanam-boly zany no isan'ny lapa teo taloha, ary nisy an'izany lapa tsy azo mpaniry zany ihany koa, isan'ny lapa voatonona ny mpahay tantara fa niorina teo amin'ny lapany manjakamiadana. Ny lapany manjakamiadana moa ampatsiavintsika hatrany fa tamin'ny fanapahany mpanjakavavy Ranavalona voalohany no nanorenana azy, ka ny mpahay tao-trano frantsay Jean Laborde no nanorina azy tamin'ny taona 7 amby 700. Ao anatin'izao fitsidiana izay ataony filoham-pirenena izao hatrany no anararotantsika fa misy ihany koa ny fanarenana natao tamin'ireo fasana na toerana nanafenana ny mpanjaka izay nifandimby nitondra teto anaty rova, teto amin'ny rovan'ny Madagasikara. Ireo mpanjaka izay nanjaka, ny andrina nanjaka zany dia antsoina hoe tranomasina fiantso ny fasana izay nanafenana azy, fa raha andrina tsotra kosa no ao anatin'ilay fasana dia antsoina hoe trano manara, ilay fitoerana nanitrihana ny nanitrihana izay andrina izay. Ny sary hitantsika ny tokantrano any sy izay manaraka ny televiziona malagasy amin'izao dia ao amin'ny rihana voalohany lapany manjakamiadana izay izotrany fitsidiana atao ny filoham-pirenena mivady sy ny minisitry ny serasera miaraka amin'ireo olo-manan-kajamaro sy ny ireo taranak'andriana manao izay fitsidiana izay, satria tokoa moa fitokanana ny zavabita no atao eto dia tsy maintsy aseho voalohany ireto olo-manan-kaja reto, faharoa ho antsika malagasy tsy vaky volo ny zavabita izay. Manoloana eto indrindra ny tale izay misahana ny maizy azy, ny maizy ny kolontsaina, anontaniantsika izy, hitantara amintsika hoe inona avy moa ny zavatra hita ao anatin'izany rihana voalohany lapany manjakamiadana zany. Eny tompoko ao amin'ny rihana voalohany tokoa raha mahita isika araka ny sary dia vao miditra eo amin'ny varavarana no ahitana ny satroboninahitry ny tantarom-piandrianana izay tonga tamin'ny fomba ofisialy teto Tanindrazana, izay avy any amin'ny mozean'ny tafika frantsay. Hita ao anatin'izany rihana voalohany izany ihany koa ny seza fiandrianan'ny mpanjaka izay nifandimby teto an-toerana. Hita ao anatin'izany ny seza fiandrianany, ny fitoeran-tongotra, ny fitoerana latabatra kely, fitoeran'entany izay hita ao anatin'izany fotoana izany. Ao aorian'izay dia hita eo ihany koa ny tahala izay maneho ny mpanjaka radama voalohany sy ireo singa samihafa manamarika azy, takan'izany ny fitafy, ny kiraro izay anjaikany, eo ihany koa ny basim-polenta izay taona eto koa ny fametrahana ny tantaran'ny praiminisitra Railay Arvony izay nandimby any Raivohitrinony, satria karazany afilazaina hoe tetezamita nakeo amin'ireo mpanjaka vavy rehetra, satria no kateto dia sady praiminisitra izy no vadin'ireo mpanjaka vavy telo izay nandimby nifandimby rehefa avy eo. Ia, samy manana tetezamita zapato
raha izao tazantsika zao dia akanjo mandriny railay aravony zao hitantsika zao zao no azonazana hoe pizamany mpanjaka fotoana izany dia hitantsika am'izao ny angezany zany ohatrany miaiko io zany izy tamin'izany fotoana izany toy izany hoe sabatra izay hitantsika atao anaty tranotaratato ny maro manahitra izay any mpanjaka ara-dalàna faharoa ireto dia eto kosa dia any mpanjaka Rasoelina izay mpanjaka vavy koany vadiny railay aravony keo sy ireo fitaovana rehetrarehetra miaraka aminy ny ranomanitra ny zavotona izany dia ireo hitantsika ireo ny fitoerany ranomanitra any mpanjaka Rasoelina toy izany ihany koa ny firavaka izay miendrika faharodorana ahitana sariny mpanjaka Rasoelina ato amin'ny ilany ato no ahitantsika ireo fitombase ahitana ny satrovoninahitry ny mpanjaka ihany koa nampiasain'ny mpanjaka Rasoelina dia tazantsika etika ihany koa ny baiboly fanomezany avy amin'ny anglisy any amin'ny baiboly io fa noho ny lafiny mahasampiaro-tsika amin'izay resaka mety sehoan'ny olona ty rairay moa dia nakatona ato anatin'ity zavatra ity izy aloha satria mbola ho avy ny fanindrina an'izao mozea izao amin'ny fotoana manaraka mba ho azony be sy ny maro tsy diany hitantsika ato amilany ato ihany koa ny famantaranandro ary sy hoe famantaranora ihany koa izy teo ny daty farany tamin'ny fotoana nahafatesan'ny mpanjaka Rasoelina ny soratra eo mercredi 1er avril 1868 dia io ihany koa ny ora tamin'ny 10 sy 10 minitra sy 12 minitra teo eo taorinany mpanjaka Rasoelina dia misy ny mpanjaka Ranavalina voalohany faharoa azafady Ranavalina faharoa izay mbola vadiny railay aravony koa ireo ny sariny ireo ny fitaovana ny boky ihany koa izay fanomezana izay natolotry ny anglisy ho an'izany mpanjaka Ranavalina faharoa izany ny vata fitondrany vatsy rehefa andeha an-dalana izy andeha voyage izy dia izao tazantsika izao toy izany ihany koa ny fanaka rehetrarehetra izay nampiasay ary dia io hitatsika ao anaty trano fitaratra io amin'ny fiainany andavanandro nampiasany an'ireto fitaovana isan-karazany tazantsika ireto rehefa amin'ny voyage izy zany nampiasana kakino tena tiany misaotranao toko misaotranao ny ambary kakino tena tiany amin'ny voankazo ia nisy voadikana ihany moa zany satria ity no fifanarahana tamin'izany fotoana izany zay no sy ny avy ny malagasy sy ny anglisy tamin'ny taona 1920 andro izy io no fototra ny andian'ny fifandraisany Madagasikara sy zareo avy any ivelany any ampeny anglisy ny fifanarahana io rehefa manamarimaky any tena anglisy kely fa tsy zava-vakina misy nananglisy zava-vakina be le fomba fanorana fa dia rehefa hoe najerena izy misy zava-mazava ihany satria misy isan'izava misy anakiraro misy anakanjo ao anatin'ireo zay tsy fantateo naloatra ny mantiny ka rehefa najerena sonina atao zareo dia ny malagasy tamin'izany fotoana izany dia tsy nahay nanorana tamin'ny soratra latiny fa nanorana tamin'ny sorabe nanao an'ilay sonina eto ambany eto dia ny mpanjaka malagasy farany tao izay raha-mpanjakana fahampanjaka izay no tsiditsika atao anaty ato dia ny mpanjaka Ranavalina fahatelo izy zany izay ho tazantsika izao no akanjo izay akanjo metiny ndraika sy fisalorany mpanjaka Ranavalina fahatelo eo tazantsika moa rehefa elabe raha fotoana izany ka rehefa ivajato sy fito ambany izy rehefa tsy nandaky intsony
le kanso tamin'izany efa potipotika ihany nanao asa be mihitsy a ny teto anivon'ny ministera midinadika fa ny sapanaramisana ny vakoka namerina amin'izay azo atao indrindra an'ity akanjo izay tsy manam-paharoa raha amin'ny ara-tantara ity. Io no hany sisa akanjo avotra tao anatin'ny fahamaizana tokoka dia zay mahatonga azy hoe zava-dehibe tokoa ho antsika mianakavy ny fananana an'io. Mbola fitaovana ampiasaina tamin'izao fotoana zany ihany koa ireto toy ny safoka izay fanaovana fitomboka nomely fitondram-panjakana frantsay andranavalina fahatelo toy izany ihany koa ireto marbonnage reto. Marbonnage reto tena tolotry ny frantsay andranavalina fahatelo dia mipetaka eo ny datiny tamin'izay fotoana nanorana azy izay. Izay sy zay andraso fa mbola misy atao mila miakavanana ato sakapa tokoka. Izy io no sarin'ny ranavalina fahatelo ary ity latabatra tazantsika eto ity no latabatra nanaovana sonia ny azonazana hoe faharesentsika izany fifanarahana fifanekena tamin'izareo frantsay fa lasa protectorat frantsay isika nanomboka tamin'io fotoana io voalohany volana oktobra arivo sy valonjato sy folo dimy amby ary dia azonazany fanamarana ny fitondram-panjakana fahampanjaka tamin'ny fanaovana sonia teto ambonin'ity latabatra ity io. Sola tokoka mbola makany amin'ny rihana faharoa indray isika izao. Zava-dehibe sy mampanandanja ny kolotsaina malagasy satria ny fananana ny fitahirizana ireny asinga ireny tokoa dia marika iray ihany koa lalovany vanim-potoana ka ahafahana mitazona ny tantara izay ny fandimby tamin'ny firenena iray. Isan'izany zany ny eto anaty rovany Madagasikara miakatra ao amin'ny rihana faharoa amin'izao fotoana izao ny fisidihana inona avy ny zavatra mety ho hita ao anatin'ny rihana faharoa izay raha mampitsidika ny mpijery eto sahady isika eto amin'ity fanokanan'ity Ramatoa Tale. Ny ao amin'ny rihana faharoa indray moa zany dia misy singa samy hafa izay zareo avy ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika no mandray an-tanana ny fampirantiana rehetra izay atao ao. Dia ankoatr'izay moa zany dia manakoako eto ivelan'ny lapan'ny Manjakamiadana eto ny karazan-kira mifehy ny kolotsaina kolotsaina isan-karazana eto Madagasikara izay. Ny enitsika atao aoriana zao ohatra dia ny avy eo anivo ny tarika lego mitondra ny hira sy ny kolotsaina avy amin'iny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Miresahana teto ihany koa Ramatoa Tale ny zavatra finosin'ireo singa ireo zany hoe tsy fananantsika rery tsy ny Madagasikara intsony tsy hoan'ny malagasy rery ihany ny fananana satria sokafana amin'ny fizahantany indrindra no lazain'ny filoham-pirenena teo hoe ho atao mozea ity toeran'ity ka midika zany fa manokatra ihany koa ny arena ara-kolotsaina ny arena ananantsika eto amin'izao tontolo zao ahoana ny fomba eritreretana izay sahady amin'ny fampivoarana ny fizahantany amin'ny alalan'ny fitsidihana vakoka na amin'ny alalan'ny fitsidihana mozea tahaka izao. Eny tompoko araka ny kabariny Andriamatoa filoham-pirenena teo moa dia hosokafana amin'ny fomba ofisialy
ho an'ny be sy ny maro mialohan'ny fetin'ny krismasy ho avy izao izao tranombakoka na mozea eto anaty rova izao. Araka ny nambarany teo dia hoe hiezaka ny anara-penitra ny endrika, ny kalitao ny trano ireo singa rehetra, ny famparatiana ny singa rehetra ao anatin'izany tranombakoka izany. Araka izany dia araka ny voalazanao teo dia misokatra ho an'ny be sy ny maro, ary tsy ho an'ny be sy ny maro eto toerana ihany fa ny olona rehetra izay mandalo sy mitsidika ny Madagasikara, satria anisan'ny manamarika ny Madagasikara ny fananantsika nyreny arena ara-kolotsaina ireny. Efa misy ny lamina izay napetraka, satria misy ny rafitra eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina miadidy izany fikajiana ny harem-bakoka izany sy ny fitantanana ny harem-bakoka, dia misokatra ho an'ny rehetra ny aina ny mateza, ny fotoana ihany koa no irina mba ho tonga soamantsara ahafahana mizara ny fahalalana ihany koa antaranaka faramandimby ao anatin'izao tranombakoka izao. Mba azonao ampatseviny tokoa hoe ohatrotry ny ahoana ny endriky ny loko ampiasaina ao anatin'io lapa io ao amin'ny mahalapa ny mpanjaka zay? Satria moa harem-bakoka no ambara, rehefa harem-bakoka no lazaina dia miloko tahaka ny volontany foana ny loko miasa ao anatin'ireny fikajiana ny harem-bakoka ireny. Dia ny loko miasa rehetra ao zany dia manodididina an'izay loko volontany izay, satria ny olombelona rehefa mamola dia misy loko fotsy ihany koa ny trano, satria midika fahadiovana izany. Loha hevintsika amin'ity andro an'io ity moa dia ny hoe fiavaozana. Ao anatin'izany fiavaozana izany dia misy ny fiatsarana ka irariana ny hoe fiatsaran'ny fomba fisainantsika malagasy manomboka amin'ity andro an'io ity, fiatsaran'ny fomba fisaina na fomba fijery, fomba fiaina indrindrindrindra, satria somary refa izay fomba fisainana izany ka tokony ho velomy maso mba ahafahantsika mijoro amin'ny mahamalagasy atsika. Ankoatran'ireny no tany saina narahintsika tamin'ny sary teo ireny nandritra ny fitsidihana, dia mbola manana singa ara-tantara mifamatotra amin'ny tantaram-pirenena lasan'ireo mpanjanatany any ivelany isika eto Madagasikara. Amin'ny manjatony izy ireo raha araka ny vaovao azo avy eo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina, ka isan'ny efa hiezaka ho atao ny fitondrana amin'izao fotoana izao moa ny ampiverina izany eto amin'ny tanindrazana. Efa nambarany filohan'ny firenena Pabemaso teo moa zany isan'ny ho atao taorian'ny omaly ny fampidiana ny satroboninahitry ny tantaro-piandrianana iny, ny fampidiana ihany koa ny kabeso na fagnantety ny mpanjaka tao Menabe, dia mpanjaka toera moa zany izay notapahin-doha tamin'izany fotoan'andron' izany ka netin'ireo mpanjanatany nakany ivelany isan'izany. Fa ho amin'ireo zany hoe hitondra tantara vaovao an'i Madagasikara daholo zany ny fiverenan'ireo singa ireo eto amintsika, fa averina trany fa tsy Madagasikara rery ihany no firenena tratran'izay tranga izay nandritra ny fanjanahantany, fa saika ny firenena madinika tamin'izany fotoana izany. Araka ny fantatra moa amin'izao fotoana izao dia ny keny teo anivony anteny meran-doholona frantsay ny amerenana ny vakoka avy an'ny Senegal zany, ny vakokan'ireo Senegalais, lasan'ny la Frantsa, sy ny vakoka avy an'ny Benin, omaly mihitsy no nisan'izay fankatoavana izany. Ka mino fa isan'ny endrika vaovao tariny Madagasikara amin'ny firenena madinika indrindra ty Afrika izao fihetsika miseho hatramin'ny omaly izao, ny fanomezana lanja ny ataoko mahitsy ny filoloavana ny kolotsaina nisy teto amintsika. Mino fa anao toy vakany zay atoato. Marina tokoa izay voalazanao izay, satria mitodika aty amintsika ny mason'ny izao tontolo izao, manomboka eo amin'ny Afrika fa izao tontolo izao ihany koa dia mahita fa hoe isika anisan'ny mpitary-dalana,
ary anisan'ny reharehantsika izany fa isika dia manana ny mampiavaka atsika eo anatrehan'ny hafa dia marina tokoa ny voalaza fa asantionany ny fahatongavan'ny satroboninahitry ny tantarom-piandrianana izay tonga omaly iny fa mbola maro dia maro ireo harem-bakoka satria harem-bakoka moa no ilazana anireny arena ara-kolotsaina izay mampiavaka ny firenena iray ireny dia zava-dehibe ny famerenana ireny satria ireny no manamarika fa mijoro ny firenena iray ary ireny no manamarika fa manana ny maha izy azy ny firenena malagasy. Ho antsika izay izao vao manaraka ny televiziona malagasy dia eto anatin'ny lanonana novambra 5 enina novambra 24 hanandratra indray ny tantara sy ny vakoka malagasy olova sy hanamarika ny firaisan-kiny fitokanana ny asa fanarenana ny lapan'ny manjakamiadana sy ny lapan'ny besakana eny anaty rova mivantana eto amin'ny televiziona malagasy sy ny radio madagasikara ny zoma 9 novambra 24 ho famelomana indray ny angom-popirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ao am-botsika malagasy